Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ry mpiaino namako, mivavaka manokana ho anao izay miaino ahy amin'izao anio izao, mba ho toa aminao sy ny ankohonanao tokoa ane izay voalaza ao amin'ny Ezekela 4:30, 9:20 sy ny 7:20 manao hoe: ary izy sy ny manodidina ny avonako dia ataoko fitahiana, ary ampilatsaka ranonorana amin'ny fotoany aho dia ranonora mipitahiana mivatravatra, ary amony azo any an-tsaha sady avokatra ny tany, ary andro fa izay amin'ny tany izy ka dia ho fantany fa izany Jehova, raha ho tapahako ny ziogany ary ho vonjeko amin'ny tanan'izay mampanompo azy izy. Amen. Koengane mba ho tontolo andro feno fitahiana ho anao ity andro ity. Ilay Andriamanitra mpamonjy raintsika izay ao an-danitra ne anafaka anao amin'ny ratsy rehetra. Izy ilay Andriamanitra loharano fitahiana ne hitany fonao. Izy ilay mpamorona sy dokotera ny dokotera rehetra ne hitany fahasalamanao. Izy ilay mpanjaka tompon'ny hery rehetra sady ray-piaro ne hitany tranonao. Izy ilay raibe famondram-po sy fahendrena ne hitany ankohonanao. Izy ilay mpampianatra lehibe sy mpitarika endreny hitany asanao. Izy ilay Andriamanitra mpahary, ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana ne hitany fiainanao ara-panahy. Izy ilay tompon'ny harena rehetra sy ny voninahitra, ilay nahary izao rehetra izao ane hitany fidiram-bolanao. Izy ilay mpandinika ny fo sady mahalala ny zava-miafina rehetra ne hitany fanirianao rehetra. Eny, ilay Andriamanitra tompony finoana sy mpanefa azy, ilay Andriamanitra mahefa sy mahatanteraka ny zavatra rehetra ne hitany fikasanao rehetra. Amen. Fahaiza miaina, mampirindra ny fiarahamonina. Anterina mandrakariva ny fiarabana ho mampirarian-tsoa, indrindraindrindra ho anao izay mpanaraka izao onjam-peo sy izao fandarana izao, ary mirary soa anao indrindraindrindra ihany koa eo am-panarahana izany fandarana izany. Ny namanao Lantormisa Joely no mitafa aminao, ny namana Naritiana kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity anio ity tsika dia resaka ny atao hoe faniriana. Ahoana no fametraka izany vina sy faniriana izany, ary inona marina moa izany atao hoe vina sy faniriana izany. Ny faniriana na ny vina dia sary mazava ao an-tsaina. Izany hoe ianao ihany no mamorona azy ao an-tsainao ao, izay miteraka famoronana hita maso. Sary sy fehi-kevitra na lazaina hoe raisonnement miainga avao amin'ny faritry ny atidoha atao hoe cortical na cortex izy io, izay mamoaka ny tombana na ny kajikajy isan-karazany. Dia izay no mamorona ny atao hoe vina, ary misy ifandraisany amin'ny zavatra voaray na enona na ny atao hoe
information voarain'ny tenanao amin'ny alalan'ny retsim-pandre 5 izany zavatra izany. Ilay zavatra eno zany, na ilay zavatra hita maso, na ilay zavatra reny sofina natsapaina, dia misy zavatra izay fironony ny atodoa ao ka amin'ny alalan'izay no miteraka ny vina. Ny fifandraisany dia miasa zany ny maso, mahita zavatra amin'ny maso, mare zavatra ny sofina, mahakasika zavatra ny hoditra, ary misy zavatra eniny orona, zany hoe fofonina zany, ary eo koa ny zavatra izay andramany lela. Dia rehefa reo retsika 5 ireo no mare zavatra na mahatsapa zavatra, dia tafiditra ao anatintsika izany zavatra zany na ilay information, dia ampiasainy atodoa, ka rehefa aveo dia omeny ny atodoa hevitra izany zavatra zany, ary izay hevitra omeny ny atodoa izay no manetsika na mampiteny ny olona anankiray izay miteraka ny vina. Ao anatin'izany dia ilay atao hoe raisonnement sinolojika no tena betsaka. Ary ireo zavatra anankiroa ireo dia tsy baikon'ny fihetsem-po na tsy etaketany zavatra fotsiny, satria misy fiatraikany eo amin'ny fivelaran'ny mahaolona ny fihetsem-po indrindra raha fihetsem-po ratsy no tafiditra izay mamatotra ny olona tsy velatra sy tsy hanao zavatra tsara. Io zany dia tokony andinika tsara ny olona anankiray rehefa manana faniriana na mametraka viana, mba tsy hoviana na faniriana etaniny fihetsem-po sy ny hafanam-po fotsiny. Mety hoe tezitra ianao dia eo ianao no mametraka viana, na mety hoe diso faly loatra ianao dia eo ianao no mametraka viana. Indraindray ny viana izay apetraka ao na ilay faniriana apetraka ao iny tsy manana fototra tsara, dia lasa tsy tanteraka hatramin'ny farany. Ka ny olona izay mametraka viana dia olona manana toe-tsaina milamina, manana toe-tsaina mpamorona, na ilay atao hoe esprit de créativité. Izany hoe tsy olona manara-dreny rano vokatry ny fahitana zavatra fotsiny, na olona pakatahaka be fahatany. Izay manko ilay zavatra etan'ny fihetsem-po sy ny hafanam-po. Fa ny olona mametraka viana dia ilaina olona manana filaminana tsaina tsara, olona manana fitadidiana matanjaka, olona milamina ara-pihetsem-po, satria eo amin'izay fotoana izay mampilamina ny sainao izay, eo amin'ny tena mipetraka ilay atao hoe raisonnement, na ny fananana ilay atao hoe toe-tsain'ny mpamorona na esprit de créativité. Izany hoe mila milamin-tsaina tsara zany ianao, dia tanteraka ho azy ny viana rehefa ao anatin'izay filaminatsaina izay ianao. Koa raha tena ametraka ny viana ianao dia tsara raha olona mahita ny lafin-javatra tsara mandrakariva, tsy mitady vahaolana tselika, tsy mivarilavo, tsy miady rery, tsy mihevitra fa mety mandrakariva ny ataony. Olona zay tsy mialina ny hafa, fa olona mafy tena tsara, tsy mpanao didy jadona, tia mifanerasera, mahay mankasitraka, ary mivelatra amin'ny olona rehetra fa tsy mikombona ara-pihetsem-po sy ny fitaintainana anaty. Ko raha tianao ny ametraka ny viana zany na faniriana, dia aoka ianao ilamintsaina tsara ary hotony eo am-panatanterahana sy eo am-pametrahana izany faniriana sy viana izany. Mino izay eto amin'ny fandarana fa tanora ahay ametraka viana sy anana faniriana ianao manomboka izao, ary anaraka ireo fepetra ireo mba hatateraka izany antsakany sy andavany ho fampandrosoananao sy ho fampivelarana anao ara-piarahamonina.
faiza miaina mampilamitsaina. dia izay indray ary no azo natolotra tamin'ity androany itya mametraka ny mandram-piona ho amin'ny manaraka indray. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantenana. manolotra ny arahaba ho anao ampifaliana indray sy maniry koraha-maniry ny mba hampitomboina mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy atsika mba ho anao manokana. Ny namanao Stefan Hazafiany ny mbola faly tafahona aminao indray ao anatin'izao fandaharana izao. Ao amin'ny Salamo fahatelo amby zato manomboka eo amin'ny andininy faharoa. Salamo fahatelo amby zato manomboka eo amin'ny andininy faharoa ka amin'ny dika teny ombonana eto Madagasikara DM no amakiko azy. Hoy ny mpanao salamo manao hoe manomboka amin'ny andininy faharoa Salamo fahatelo amby zato, isaotra ny tompo aho ka tsisy ho adinoko ny soa nataony. Dia manomboka mitanisa ireo fahasoavana no raisiny tamin'i Jesosy ireo izy ary niaina izany fahasoavana izany ka eo amin'ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy fahaenina dia toy izao no ilazany azy: izy no mamela ny eloko rehetra sy manasitrana ny aretiko rehetra, navotany tsy ho any andavaka ny aiko, rakofa ny fitiavana sy indra fo aho, fenoy ny fahasambarana ny fiainako ka tanora sy matanjaka to voromahery aho. Omeny ny tomporariny sy itsiny izay rehetra ampahoriana. Dia dingantsika ery amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo sy ny fahatelo amby folo dia mbola hoy izy manohy azy manao hoe mpamindra fo sy mpiantra ny tompo, tsy mora tezitra ary be fitiavana, tsy mba mandevilevi lalandavy izy, tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay, tsy araky ny otantsika no anafaizany antsika, tsy araky ny elontsika no amaliny antsika, fa tahaka ny fangoraky ny ray anireo zanany no angorahany ny tompo izay manaja azy. Fitiavana, famindrapo sy fiantrana ary fambelan-keloka no niseho tamin'izay rehetra nataon'i Jesosy. Ilay Andriamanitra tonga olombelona teo amin'ny fiainany tamin'ny fangorahana sy ny fahalemem-panahy ary ranomasy mihitsy aza indraindray no nentiny nananatra sy nanarina ireo izay lavy teo amin'ny fiainana na nizotra tamin'ny lalana mampididoza. Nivavaka ho an'izay azo pahoriana sy nandalo fizahan-toetra izy. Na ny fahavalony aza dia nivavahany koa ny mba hamelan'Andriamanitra ray ny elony. Nanangana ny maty izy, niaraka ory sy nampionina izay rehetra azo pahoriana izy, nampitsahatra ny tafio-drivotra ho an'izay niarany izany teny ambonin'ny ranomasina izy, ary manome fiadanam-po azy ireo. Nanaiky no elohina ho faty izy noho ny zavatra tsy nataony akory, mba hisolo ireo izay mendrika ny iaran'izany fanameloana izany. Dia izaho sy ianao izany. Nitsangana tamin'ny maty izy mba hanehoany fa izy no tompony ny fiainana. Izany toe-piainana izany no nentiny nampisehoana ny toetran'Andriamanitra sy ny maha-izy azy ary ny fikasany ny amin'ny zanak'olombelona rehetra. Tamin'ny alalany ireny nataony rehetra ireny no nentiny nanehoana ny endriky ny fiainana miaraka aminy sy ny are-pahasoavana tsy mety ritra omeny ho an'izay rehetra manaiky ny fitiavany sy te hivelona miaraka aminy. Voarakitra tsy ao amin'ny Baiboly ihany izany fahamarinana izany, fa voarakitra eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao mihitsy, no tahirizina mba ho anao sy ho ako ilay Andriamanitra tonga olombelona ka nonina teto amintsika ary feno ny are-pahasoavana rehetra
tsy mety ritra. Tsy miova io Jesosy io, satria tsy olombelona izy fa Andriamanitra, arak'izay voasoratra amin'ny boky ho an'ny Hebreo 13:15. Hebreo 13:15 manao hoe Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Izay rehetra nataony 13 taona lasa izay, de mbola vita na ary azo ny atao koa amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Rehefa lasa niakatra ho any an-danitra izy, de voalaza ny Baiboly ao amin'ny Hebreo ihany 7:15. Hebreo 7:15 fa manao fifonana ho an'ireo rehetra izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy. Noho izany no mbola anaovany izao antsy manaraka izao ho asy ho anao ao amin'ny bokin'ny Hebreo ihany 4:15. Hebreo 4:15 manao zao antso izao Jesosy rehefa niakatra ho any an-danitra, de Jesosy ilay manana ire-pahasoavana rehetra ary tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Zao no antso ataony aminao. Aoka isika natona ny seza fiandrianana an'Andriamanitra izay toeram-pahasoavana, izay no ilazan'ny Baiboly dieny azy. Eo no azahoantsika famindrapo ary ahitantsika fahasoavana, ka anampian'Andriamanitra antsika amin'ny fotoana ilaintsika izany. Avy eo no mipoitra eo amin'ilay seza fiandrianana, avy eo no mipoitra ilay loharanom-pahasoavana tsy mety rehetra, ho tovozintsika raha manaiky hamaly ny antsony isika. Fa ny toko omeny ho azy sy ho anao ao amin'ny Koritianina 2:7 zao ny toko omeny ianao sy ho ahy ihany ko. Koritianina 2:7 manao hoe ampy ho anao ny fahasoavako. Ry namako isany, ampy ary manana ambiampy ho an'ny rehetra io fahasoavana io, ko andeha ary anatona izany loharanony ire-pahasoavana tsy mety ritra izany, mba azahoantsika famindrapo sy fanampiana ary fahasoavana tsy ho ritra mandrakizay amin'ny fotoana rehetra ilantsika izany. Dia ateny toy ny mpanao salamo izasy ianao manao hoe eny tokoa, fahasoavana sy famindrapo no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako. Salamo 7:20. Ry namana, ampitomboina ho anao isan'andro anie izany fahasoavana izany, de izay koa no anaovako mandra-piaona aminao indray ho amin'ny manaraka raha sitrapon'ny tompo. Mandra-piaona tompoko. Tarika harilala aza mitanondry davary fanaikio, fabanjino lalandava lay mpamonjy so, matsoky ny famonjeny satria izy no miteny fa ampy ho anao anieny fahasoavany. Tsy amelanao irery Jesove fity, fa ny masony mijery mitindonity, andradralay ao ambony ka aokaianao tony fa ampy ho anao anieny fahasoavany. Aza manairy foko fa izy miaiana, apetrao eo atana ny tompo, re tebiteby zay mahazo ana, de matoky ny famonjeny satria izy no miteny fa ampy ho anao anieny fahasoavany.
manarako ny andro fa ampioanao aneny fahasoavany aza manahiry foko. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana voakarin-radio feo ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady iarahnao amin'ny Ramatora Zoelosoa ny Irina Honoré teknisianina mpikaroka momba amin'ny fambolena ara-boajanahary. Dia asaina mpitiavana sika rehetra anaraka ny tafatafa sy ny dinidinika laron'ny torohevitra mahasoa no man'ny ekipany radio adventista maneran-tany mandritry ny minitra maromaro eo. Menofinaritra daholo ary eo. Dia tonga amin'ny fotoanany fanomezana isika hiaraka amin'ny Ramatora Zoelosoa ny Irina Honoré teknisian'ny fambolena efa misotro ronono isaoranay indrindra anao tompoko nanaiky hiaraka aminay amin'ity fandaharana ity. Miarahaba tompoko. Miarahaba tsika rehetra mpiaino manerana ny nosy dia miarahaba anao koa fanja. Inona indray ary no azonao entina ho an'ny mpiaino amin'ity anio ity? Fiadiana amin'ny bibikely sy fiompiana kankana mena izay zany no entiko antsika indray amin'ny tian'io ity. Voalohany angamba dia ilay ady amin'ny vitsika. Matetika koa zany ny tanimbolontsika dia be vitsika. Vitsika hita eny mahazatra ireny pesay tompoko? Ny vitsika ireny hitantsika mahazatra ireny. Ka izy io koa zany rehefa tena betsaka dia manimba ny voly. Ka fanafody tsotra fotsiny zany no ataontsika amin'izy io. Asiana lovia misy siramamy kely eny anelanelany soroboly. Dia izay zany no fomba feditsika amin'io vitsika io. Lovia misy siramamy kely? Asiana siramamy kely zany eny anelanelany soroboly. Dia rehefa hitanao zany fa feno vitsika ilay lovia kely dia entinao amin'izay izy dia asianao rano mangotraka zany dia efa maty ny vitsika. Ianao zany mahavatra kosa aloha mijery hoe manahoana zany ilay viliana petraka feno vitsika ve dia ianao no manala azy aingana mba tsy hahatonga an'ilay vitsika lasa miparitaka eo amin'ilay volo zany. Inona re madame Nirina no tena antony mahatonga an'ilay vitsika ho lasa be dia be amin'ilay tany fambolena? Ohatra hoe namboly kokombra ianao zao dia be dia be zao ilay kokombra loha ireny mipetrapetraka eny dia efa avy ny vitsika tangorona eo dia nefa niny aveo miteraka fahavoazana ho an'ilay volo izay volenao rehefa avy eo indray. Dia tsara zany tsika malina foana ny koa amin'ny fambolena izay ataontsika mba tsy hovoretra zany tsika hoe avy namboly karazana zavatra anankiray dia apetrakipetraka eo fa tsy malala mba diovina ilay tanimboly alohan'ny ambolentsika voly hafa indray. Inona ny tena vanim-potoana mahabetsaka n'ilay vitsika? Ny fotoana mahabetsaka ny vitsika dia ny fahavokaran'ny vokatra ihany. Satria sanatria zany betsaka ny zavatra loha dia avy ny vitsika. Dia tsisy fisorohana zany fa tsy ny fahadiovana? Fahadiovana dia torohevitra nataoko hoe asiana lovia misy siramamy kely zany eny anelanelany soroboly. Rehefa misy an'io zany izy dia varina eo amin'ilay siramamy fa tsy varina eo amin'ny siramamy izy fa tsy makeny amin'ny voly dia tsika indray no miezaka zany manala azy malaky mandotra azy amin'ny rano mamay. Ankoatr'izay ve tompoko misy vahaolana hafa? Raha fa mitady vahaolana hafa tsika dia voatery mividy ilay fanafody lafo eny amin'ny farmasia amin'ny fambolena. Ny zavatra tsotra zany no atoron'ny mpiaino. Zavatra tsotra zany no atoroko anareo mandrakariva. Dia ianao teo nilaza mikasika ny hoe fiompiana kankana mena. Io ompiana nga izy ireny? Afaka ompiana mihitsy ny kankana mena.
satria manko ny antony dia sady manatsara ny toetany zany izy izay mety tsy ampirivotra ny tanyntsika ne matetika ohatra hoe tany tsy ampirivotra nefa volentsika ihany dia io kankana mena io zany no manampy be deaibe ho an'ny tanyntsika reny tany kotrakotra ireny. Lasa mahalonaka ny tany zany izy. Mandonaka tsara ny tany mihitsy ny kankana mena satria mitondra zezika ary fomba atsoina hoe lombricompost zany io kankana mena io. No le kankana zany mampitambatra ny sombon-tany sy ny sombon'ny zava-maniry. Fa ahoana moa zany no afantarana hoe tany lonaka? Ny tena tany lonaka zany dia reny tany tsy mitambatambatra be reny fa tany tonga dia miparasarasaka mahafinaritra na mandray anazy tsy maintsy betsaka kankana mena ao amin'io tany io. Dia ahoana re tompoko ny afantarana hoe ity kankana mena ahoana fomba fiompiana azy? Reny le kankana mena fanaon'ny olona mifitana reny natao hoe kankana mena. Reny le fanjonoana reny. Ya. Dia aiza no dia ny fomba fanaova fiompiana azy zany alaitsika ny maka potika zava-maniry tsika. Potika zava-maniry efa le somary malamalana fa tsy le mbola maitso be, efa le akaiky oloa reny. Dia alaitsika le kankana zany dia ataotsika ao ambaniny reny. Alaitsika zany le potika zava-maniry ataotsika ao ambonin'le kankana dia manapotika an'ilay potika zava-maniry eo izy dia miambitombo zany, miambitombo miteraka ao izy. Le kankana dia afaka manamboatra sady manao compost tsika no miompy azy an'le kankana mena ihany. Zany hoe raha manao compost tsika zany dia afaka manisy kankana ao anatin'ny ambanin'le compost ataotsika iny koa. Misy ve tompoko karazana tany mety tsy ahitana izay kankana mena izay mihitsy? Eny amin'ny tany lonaka aloha tsika zany no tena tokony ahitany kankana mena. Dia ilay izany azo alaina dia afindra makeny amin'ny tany tiana ho lonaka? Azo, fa manao le karazana compost io aloha zany ianao. Dia eo izy no petraka dia asiana. Eo izy no petraka ao dia afaka mihitatra tsikelikely eo zany ilay fiompiana azy. Ianao koa tsinona tsy hitsahatra ny tsy hanao compost dia manao compost ohatra hoe nanao compost toerana ray ianao zao eto. Dia mamindra indray ianao eo faritra anankiray dia mamindra trany farany lasa lonaka be zany ny taninao. Rehefa manao compost zany tsika dia tsy eo amin'ny toerana anankiray eo foana dia eo fa afaka afindrafindra zany ny fanaovantsika compost. Misy vanim-potoana ve mety tsara ho arahana hoe amin'ilay fiompiana le kankana mena mba hahatonga azy ho betsaka ao amin'ilay tany? Matetika ny kankana mena no tena hita hoe betsaka aloha dia eo amin'ilay fahavaratra, amin'ny fotoanan'ny orana zany. Dia satria amin'iny koa manko no tsara zany tsika manao an'ilay fiompiana. Na ny zava-maniry loavintsika ary amin'iny dia be deaibe koa. Dia tsara zany amin'ny vanim-potoanan'ny orana zany tsika no tena manao an'ilay fiompiana kankana. Dia akoatr'izay tompoko inona no mety ho fanamafisana na fanampanazavana azy no mena? Ny mpiasika le kankana mena angambany dia aokontsika zany tsy hamonomono an'izy ireny fa manampy be deaibe ny zaridainatsika sy ny voly ataotsika zany reny kankana mena ireny. Dia ilay maotsika mahita reny kankana mena kely ireny dia vonoatsika izy nefa zava-boary anankiray manampy be deaibe amin'ny fambolena izay ataotsika iny satria mitondra zezika ary fomba ho an'ny tanyntsika ireny kankana ireny. Ny afatra azonao petraka amin'ny mpiaindray ary? Ny afatra apetrako dia aokontsika afantatra azoto amaky boky ihany koa mba hahatonga antsika hanana fahalalana betsaka mikasika ny fambolena satria arakaraka ny amakitsika boky sy ny
torohevitra maro samihafa hitantsika anatin'ireny boky ireny sy ny fianona ny any aman-jery ohatran'izao ianoantsika ny AWR zao no ahitantsika ny zava-baovao mandrakariva hoentsika manatsara ny asa izay ataontsika. Ritan-tsapamokatra mampiasa zezika mailaka vita amin'ny akora natoraly sady tsara kalitao dia hiatsara sy alonaka ny taninao. Ho voaro amin'ny aretina sy ny bibikely mpanimba ny volonao. Mampiasa zezika mailaka dia ho sitrana ny tany simba sy efakotra. Hitombo avorokatra amin'ny telo eny mihoatra ny mahazatra ny vokatra azo. Vokatra tsara tsiro, mahasalama sady azo tehirizina maharitra ny vokatra ho azonao. Ampiasao ary ny zezika mailaka dia ahita fahombiazana ianao. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ary ny laharan'ny telefonina 032 02 397 05 034 02 397 05. Ornasya nasy fa nareo ve dia tsy mba mijery mihitsy hoe misy olona ty andrekakio azafady rery bea aiza moa no alalako fa andalo ambadiky ny trano ao ianao tsy hitako mihitsy mariny rinasy le retsy de manoko toto mihitsy saika akotsa tanteraka fa rano iny ny reny atsipinareo eny ambaravarakely reny rinasy so de mba rano avy nanasako vilia re iny fa tsy rano maloto akory rano madio ve ho ariny enao angerinasy mbola ho afa-baraka sy ady aman'olona mihitsy amin'ny hoakamonao io mariny io reny akanjonao fenaoko de sala amin'iny ty ary kamoana kosa moa zafa mba maika rea dia natsibiko teo le rano tamin'indre mandeha iny ihany nasya indre mandeha ve nao no manipy rano dia fa mila aniry lomotra mihitsy ao atsinana trano ao kefa milaza aminao ane afa mba amboary le fanarian-drano ato an-dakozia zange tsy manday fa efa mifanarahantsika hoe amin'ny herinandro no anambarana an'io eny zay tokoa moa le izy efa mba nasiana tatatra kely natao fanarian-drano ery atokotany mandra-pa fa dia vizana mafy anao very nasy ny makiny aloha manary rano rybe koa efa mba hazavaina dia ety patezerana mafy ery karaha olo-kafa ny voan'izao dia ahoanaka lalana andalovan'ny olona rehetra hiditra makaty amintsika ange io rinasy atao fa mbola vidinao lafo mihitsy ty akamonao sy tsy fiheveranao ny afo ty eny rehefa mazavy zay fa ono ary be raha pitso mosa raha afaka pitso tsika le andeha hevo vola ery ambany atsimo raha pitso raha matoa fa tsy raha afaka pitso mitady anova programa andray nasy efa mila fihevona angena angereo volo reo fa efa fotoana zao sotary eo indray mba fantaniana fotsiny reny iny fa tsy manova programa zany mba asio rano mihitsy aloha isio io entiko misaika kely fa tena tsy lasy tika orbea ina ndray reto vitsika manafika ny voly reto marina mo jereo reto izy fa mitangorona be eto amin'ity kokombra loty marikoditra marina jereo koa itsy fa feno rery koa mariny finony reto robea inona ndray fa le korzety sy voatabilo reto tangorona ny vitsika reto marina mo korzety sy voatabilo ahoany
ka reo angery be le ratsy kely sady ny simba de tsy nentina nodintsony na vela teny fotsiny amin'izay lasa zezikako. Nasy a zay angeny no antony nanaovana ny olavaketsy io hoe ao reny no alefa anamboarana komposta efa nafaraparako mihitsy nareo. Zay aza mba manamora asako. Zay mihitsy ny angeny ny antony nanimpazako azy eny. Amin'izay loha azy eny reny zavatra reny de efa zezika ampalonaka ny tany tonga de asa vita tsy isahirananako. Io ndray raha nasy ny akamona isahirana jereo zao ny vokany. Ka ianao ihany kosa angeny na mpianatra fa rehefa zavatra mety lo de azo atao zezika daholo e. Anamboarana komposta tsy anaty lavaka rehefa tsy manao asa mandoto tambolo salam'izao a. Sarotra tenenina mihitsy ianao ka. Ka le vitsika koa ane minakina pone ary fa maninona ho ary reto izy ny tena be dia be salam'izao e. Oy, avinga ianao tirabe a. Jereo fa tafiany etreri amin'le volo tsy maninona mihitsy. Simba ny volo rybe marina mo. Amin'ny fotoana fahavokarany vokatra ny tena mahabe azy toy izao raha nasy a. Zay no ilana fitandremana. Tena vota amin'ny hevitra ihany arangaty a. Tsy ny vatana ihany ny mila atao madio fa ny tanimboly indrindrandrindra ihany koa. Isoroana ny tony biby kely mpanimba ny volo tony marina mo. Ray, na azo lesina ihany raha nasy. Raha tsy navelako iparitadritaka teny an-tanimboly teny reny zavatra loha reny de tsy be de be tahaka izao reto vitsika reto. De inona ny atao amin'reto izy rybe a? Ay ve, mandehana aloha makany an-trano de mitondra vilia kely tsy ampiasaina. Reny vilia kely tsy ampiasaina tsony reny zany de mitondra ihany koa siramamy. Siramamy? Atao inona siramamy? Sady to lanina atao tamin'ny mangazo omaly ary izy taoko. Ny fidiana re eo amin'ny dada gasy e. Fa atao ao anatin'iny vilia kely iny ny siramamy kely. De io siramamy io misintona le vitsika ao anaty vilia. De ataovy maromaro le vilia kely fa ho apetratsika ny anelanelany soroboly eny. De atao ahoana rehefa miangona be le vitsika? Tonga de tondrahana amin'ny rano mangotraka ary nasy a. Fa zao a, tsy maintsy mila fanaraha-maso tsara io. Fanaraha-maso hoe? Mila mahavatra tsara mijery so de miangona be loatra eny ry zareo. De lasa miparitaka makeny amin'ny fambolena indray. Afoy zany ny akamona madinidinika raha nasy io. Zay indray ianao. Zany hoe vao hitanao maromaro zany ny vitsika mitangorona eo amin'le siramamy de avy hatrany de tondrahana rano mangotraka. De soloina indray avy eo le siramamy. Zay mihitsy. Raha tany angera matono no nanoro an'izany. De ny vitsika indray ty rangaty no hividianana siramamy ko. Anga tsy misy fomba hafa ary be a. Zao a, ny fahadiovan'ny tanimboly aloha ny voalohany indrindra. Manarak'izay dia io fametrahana siramamy kely anaty vilia ny anelanelan'ny soroboly eny io no anisan'ny fomba tsotra dia tsotra iadiana vitsika raha matoa. Fangamo de azonao atao ihany eny miakatra eny an-tseny eny amin'ny fivarotam-panafody. Izany hoe rehefa fanafody famonoana bibikely dia vidy fanafody famonoana vitsika. Saingy bebe ihany aloha masoka reny, tsy aloha siramamy kely. Oka rery be a. Servita nana malato koa veny dia aminona vatotra koa fa aleo aho hijery siramamy vetivety. Nasy a. Ahoana? Efa nitondrahanao tamin'ny rano mangotraka ve le vitsika? So ndray tianao varimbarina a? Efa vita ho ah. Nareo koa fa tsy hitanao ve le nataoko teo e? Dre. Ay ve, za mbola variana mitady kakana ko. Tandremo so voadonanao iso kely nasiko azy io a? Anjonongadada. Orbe a. Fa izy tianao no anjono.
ka nanjony mandra-parain'ny andro aza ho lany ireo kakan'ireo sa hivarotra kakany tianao aza be fa maritra raha nazy fa avelao aloha ny olona nazava ompiko reo karaza kakana tsara kakana mena fa bea so de fa tsy lasa dala ny avanao fa tena vorosaina mampanary inazy a ary vonina natsara ny farim-piainan'ny akohonany hivadika ho mpanjonan-dranomamy angasekely sady anondrana tondra ny velany angatsika enoy tsara aloha e tsy izany velively eskuse iopokakana mentsika mba alonaka mandraka ny tany fambolena azonao ve zany ny akoa reo tsy hitanao zay anaovana azy ko kakana indray no ompiana orbea mba aza vao tsara aloha fa tsy azoko mihitsy ny tianao lazainy ary fomba vaovao anandray moa ty ataonao ty ho atsika rahanazy a le fiompiana kakana mena ny vaovao fa efa nisy nanao fampiarana ary nga teknisianina mihitsy no nanoro sy nampiseho an'ny fomba fanaovana azy dia hoana tsara ndray hoe zany ry bea enoy tsara ary voalohany indrindra aloha ny tombontso azo avy amin'ny fiompiana kakana mena dia manatsara ny toetany izy zany eo reny tany kotrakotra tsy ampirivotra reny dia lasa metsara melonaka dia mitondra zezika ary fomba mihitsy ny fiompiana kakana fa atao ahoana nefa le fiompiana azy dia amin'ny fomba ahoana na tanteraka n'izany zavatra lazainao zany tsotra dia tsotra raha nasy reo kakan'ireo zao alefako ery amin'ny tanyntsika tsy dia lonaka ery dia aveo asiako an'ireny poti-java-maniry somary malazolazo efa kaiky olory eny eo amboniny zay fotsiny zany hoe arakotra eo ambonin'le kakana zany reny poti-java-maniry reny azonao tsara potehan'le kakana zany reny poti-java-maniry reny dia memitombo le kakana izy zany no mampitambatra ny sombon-tany sy ny sombon-java-maniry ao dia melonaka ny tany vokatr'izay zany io tsy tokony vonovonoana tsony anie zany reny kankana meny reny fa tena mitondra soatsika mihitsy akoatr'izay ihany koa rahanazy rehefa namboatra komposta dia atao ambany indrindra amin'ireo akora anaovana komposta le kakana mena mazava tsara dia tena ilaina kolokoloana sy ajaina mihitsy ny tontolo iainana rabe reo ihany ny manasoantsika olombelonako zay amin'ny mihitsika ary dia zay tokoa betsaka nge ny zavatra tsotra nataon'Andriamanitra hifanasoavany zavaboary raha nasy fa isika olombelona indraindray no misopatra sy manimba an'izany ko marina mihitsy ny ianao rangaty zay manasoa ihany no asoavina raha izany ko apiako sekely za hanangona n'ireo poti-java-maniry efa mielomo ibe mitady kakana zay ahay mahafinaritra afaka amin'ny akamony raha nasy be zay indray ianao na izany aza mba hanjony kely ihany araha-pitsoka zany mihitsy ho ary data dia ampiaro ary ny torohevitra raha manafika ny vitsika manentana anao zahay azoto anadio ny tanimboly isoroana n'ireny bibikely mpanimba ny voly ireny fa sady fahasalamana no endriky ny tontolo manodidina ny toerana madio sy milamina ankoatr'izay aza vonovonoana tsony reny kankana meny reny araka ny fanazavan'ny teknisianina raha matora azoely sonirina honore teo fa tena manampy be dehibe antsika tokoa amin'ny fanatsarana ny fambolentsika izany hoe mba hahatonga ny tanyntsika olonaka tsara tsy anjonoana fotsiny ihany izany ny kankana fa tena mahalonaka ny tany dia ompiana mihitsy azy araka ny torohevitra nomeny teo dia mahazotoa ary manao fampiarana isaorantsika namana naritra insahana ny lafin'ny teknika
na manao fanjaniainany na natotosa ny fandaharana asa sy tontolo iainana teto ary ny tompony andraikitra na manao Elion Ndre Mitanso. Ambassadora. Naurana mifafy tsy ahoko izorako nalalana mideza venofa ndrikazare Yataninivi natutraka sireraka manantena changinita nanamaheri sarutrave ni fiainana ankehichi Siseu mikiuruntana mampamuifu kanefa manantena vabulana azoantuka dezesosi fitsarana ampiwai Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Efa nanomboka ny resaka mikasika ny Jona Marka isika ilay nanoratra ny bokin'ny Marka. Fantatsika tamin'izay fa anisan'ny kristianina mafana ny fianakaviana nisy an'i Jona Marka ary nanana fiangonana atrano nisy ny reniny araka ny hitantsika tao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 12. Efa nianarantsika teto koa fa rehefa nentiny Barnabasy sy Saoly izy mba hanaraka azy mba hanampy azy ireo rehefa nisedra zavatra sarotra samihafa teny an-dalana dia nitakemitra lasa niverina ny Jerosalema. Dia hotoizantsika ny tohin'ny tantara ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 12 andiny faina amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo. Asan'ny Apôstôly toko 12 andiny faina amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo. Ny angian'i Paoly fanondrony hitety vohitra tany Azia Minora. Rehefa afaka andro vitsivitsy dia hoy Paoly tamin'ny Barnabasy, andeha isika hiverina hamanga ny rahalahy any amin'ny tanàna rehetra izay efa nitoriantsika ny tenin'ny Tompo, ahitantsika izay toetrany. Ary tiany Barnabasy nitondra ny Jaona izay atao hoe Marka hiaraka aminy. Nefa nataony Paoly fa tsy tokony hoentiny miaraka aminy izy satria nandao azy tamin'ny Pamfilia ka tsy niaraka taminy ho any amin'ny raharaha. Ary efa nifanditra mafy izy roa lahy ka nisaraka, Barnabasy nitondra ny Marka dia niondrana tsambo nakany Kiprosy. Manaitra antsika izany toe-javatra niteraka fifandirana tamina olona anankiroa izay samy notendren'ny fanahy mba hiara-iasa amin'ny fitoriana filazantsara izany. Mety misy ny fifandirana tsy fitovi-kevitra vokatry ny fisian'ny olona anankiray fahatelo, saingy tsy manala ny osotry ny fanahy masina
tamin'ny Saoly sy Barnabasy zany, na dia tsy nitovhevitra azy izy ireo ary voatery ny sara toerana. Sanatria ny tenyny apôstôly Paoly hoe ianao ry Barnabasy dia efa nialan'ny fanahy, fandany ianao mialany tsy miaraka miasa ntsika mandrakizay, fa izaho ihany no ara-panahy. Fa ny sara toerana fotsiny rehefa tsy nitovhevitra, ary eto dia tsy misy hoe narina ny anankiray, niraisina ny anankiray dia navela ny anankiray, fa ny sara toerana rehefa tsy nitovhevitra no ilay olona fahatelo no ijaona marika, fa samy navelan'Andriamanitra hanohy ny asany tany amin'ny toerana nisy azy avy. Hitantsika eo amin'ny 9:7 amin'ny asan'ny apôstôly 5:10 ny antony nandavany Paoly tsy araka tsony aloha amin'ny jaona marika, satria nandao azy ireo marika, tsy nanohy ny asa misionera izay ny fanarahana irahana amin'izy ireo, fa nandao nitombona ny fihetsiky Paoly na dia somary enjana azy. Ny fiainan'ny misionera indrindra teo amin'ny tontolo fahiny mantsy dia tena sarotra, tena sarotra. Tsara ny amin'izao fotoana izao misy fiara, misy indemnité, misy karazana tombontsoa be dehibe ary mahatonga ny mpitondra fivavahana sasany aza ho varinany amin'ny tombontsoa, fa tsy amin'ny asa ny antsoina azy. Vavaka ho azitsika. Andengatsika hijery izay voalaza ao amin'ny Korinthiana 2:20 17-20 ahitantsika ny toejavatra ny aina ny misionera fahiny. Korinthiana 2:17-20 Mpanompon'i Kristy va izy, miteny toy ny olona verisaina aho, mihoatra noho izy aho, amin'ny fisasarana manatombo, amin'ny trano maizina matetika kokoa, amin'ny kapoka be efa izay tsy izy, amin'ny fahafatesana matetika, indimy ao ny kapohany jiosy, in-efapolo latsaka iray avy, in-telo ny kapohana, tamin'ny hazo aho, indray naka ny toraham-bato, in-telo ny vako sambo, indray andro sy indray alina no nitoetra teo amin'ny lalina. Nandeha matetika aho, saika nahita loza tamin'ny ony, saika nahita loza tamin'ny jiolahy, saika nahita loza tamin'ny tompon-tany namako, saika nahita loza tamin'ny jentilisa, saika nahita loza tao amin'ny tanàna aho, saika nahita loza tany enefitra aho, saika nahita loza tany amin'ny ranomasina aho, saika nahita loza tamin'ny rahalasandoka. Tamin'ny fisasarana sy ny fikelezanaina, tamin'ny tsy fahità-toro matetika, tamin'ny anoanana sy ny etaeta, tamin'ny fifadikanina matetika, tamin'ny atsika sy ny fitanjahana, afa-tsy ireo zavatra ivelany dia mbola misy koa izay mahazo ahy isan'andro, dia ny fiahinany fiangonana rehetra. Zany toejavatra sarotra tsy maintsy hatreny misionera zany nampitsoapahana anjaona marika, ary natonga ny apôstôly Paoly nandatsy araka aminy. Niankina tamin'ireo misionera namany Paoly mba hiarany zaka amin'ny vesatra izany asa mafy sy toerana sarotra izany. Raha ny heviny dia tsy afaka miara-miasa amin'ny olona tahaka ny jaona marika izy, izay malaky mialan-daharana. Tsy mendrika ny isan'ireo misionera miaraka amin'ny tolona mivantana amin'ny herin'ny ratsy eo mpanaovana ny asa, fa mialangalana, mahita fialan-tsiny, dia mandositra. Barnabasy moa dia tsy niombon-kevitra tamin'ny Paoly, izy raha teo moa no nitaonany jaona marika. Barnabasy moa dia nahita toetra tsara izay no hevery ny fahasotra-andrana tsara teo amin'ny jaona marika, dia tsy tia ny avotsotry ity tovolahy ity. Tena mafy ny fifandirana teo amin'ny Paoly sy Barnabasy, vokatry ny amin'ny jaona marika dia ny saradalana izy ireo. Nifidy any Silasy Paoly iaraka aminy, ary Barnabasy kosa nifidy any Marika. Tsy olan'izany, zavatra mety mitranga zany eo amin'ny fiainana, tsy mifanidika fa samy maka ny asany dia samy fanaja amin'ny asany. Indraindray dia mitranga zany eo amin'ny samy mpiara-miasa amin'Andriamanitra na dia ny olo malaza ara-panahy tahaka ny Paoly sy Barnabasy aza. Tsy nahitantsika fanomezantsiana avy amin'Andriamanitra zany satria fantany fa olona ihany izy ireo, olona nofidian'Andriamanitra na olona tsy tanteraka aza. Tahaka an'izany koa tsika tsy manara azy ireo Andriamanitra nanala azy tamin'ny andraikitra napetraka amin'ny avy, fa Andriamanitra dia mitaizany zanany ao anatin'izany fahalemena izany amin'ny iraka nampanaovina azy. Tsy nomenantsika moa ao amin'ny tenin'Andriamanitra tsy nohazavaina tao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly ny antony nifidiana ny Barnabasy any Marika iaraka aminy. Fa io andininy io no miresaka momba azy roa lahy ireo farany ao amin'ny asan'ny apôstôly.
sainginy mahaliana dia ao amin'ny testamenta vaovao tsy nijanona eo ny resaka momba ny jaona marka. Ndeha hamakytsika ary ao amin'ny Petera 1:17 Petera 1:17 ahitantsika ny momba ny jaona marka manokana ity andininy ity, zay maneho kosa fefaniova izy. Ovakitsika zay voalazo amin'ny Petera 1:17 maneho fa nisy fiovana tokoa marka rehefa nanao veloma azy ny apôstôly. Zay any Babilôna voafidonamanareo manao velomanareo ary marka zana kokoa. Dia mbola toizantsika ny vakiteny amin'ny Kolosiana 4:4. Kolosiana 4:4 manao velomanareo Aristarko mpiara-mifatotra amiko sy Marka havany Barnabasy ny aminy dia efa nandidinanareo ka raha tonga aty aminareo izy dia raiso. Ny apôstôly Paoly eto no miresaka amin'ny Timoty 2:4 indray Timoty 2:4 dia zao nyvakitsika, liko ihany no ato amiko, alao Marka ka ento miaraka aminao fa mahasoa amin'ny fanompona izy. Filemona 3:4 Filemona 3:4 manao velomanao Epafra mpifatotra namako ao amin'ny Kristy Jesosy, sy Marka sy Aristarko sy Demasy ary Lioka mpiara-miasa amiko ho amin'ny fanahinareo any ny fahasoavan'i Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Reo rehetrareo dia milaza amintsika fa tena niova Marka taty aoriana. Nisy fiovana mahagaga nitranga taminy. Asehon'ny apôstôly Paoly amin'ireo andinin'ireo ny tombamidin'ny Marka sy ny asany eo imasony. Rehefa niova izy, nataon'ny apôstôly Paoly ho isan'ny mpiara-miasa aminy izy, ary naniry nitondrany Timoty azy, tondranany jaona marka zany hiaraka aminy. Ny apôstôly Petera ao Petera 1 koa dia maneho fa manana fifandraisana ety tamin'ny jaona marka i Petera. Tany amin'ny voalohandohan'ireo taona 80 taorianan'i Kristy no nanoratan'ny apôstôly Paoly sy Petera an'ireo boky ireo, zany hoe 10 na 20 taona teo eo taorianany zavatra niseho tao amin'ny asin'ny apôstôly toko fa 10. Zany hoe 10 taona ka hatramin'ny 20 taona taty aoriana zany dia hita ny fiovana teo amin'ny jaona marka. Nisy faharetana be mihitsy zany ny fitaizanany jaona marka mandra-pahatonga azy eo amin'ny laharan'ny apôstôly. Nisy fotoana izay naombiazantsika, misy fotoana izay tsy aombiazantsika. Andriamanitra dia mitaiza antsika amin'ny paharetana mandra-pahatonga antsika ho amin'ny fahombiazana. Ekena fa tsy mbola azon'ny apôstôly Paoly noraisina jaona marka tamin'ny voalohany. 10 taona teoriana, 20 taona aza dia azo natao indray niara-ny asa taminy. Andriamanitra dia manana faharetana io mpitaizanan'ireny olona mbola tanora fanahy reny, reny olona kanosa mandositra andraikitra ireny, mandra-piovany, fa rehefa miova izy ireny dia raisina tahaka nandraisin'ny apôstôly Paoly any jaona marka indray. Ny tompony ame fahendrenantsika amin'ny fiarantsika miasa amin'ny hafa. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.